vavatsy andriamanitra izany fanamaso mamaky vaty tiandro fahaefatra ity zay ny am'izay ahafahanay mandiny teny eo anatrelo andro fahaefatry ny herinandro masina ary eo anatin'izany ndrika koa no handinianay sy anaranay mahakasika ity pasika mbaranao ity tompo mandenesy ny fifonanay ianao satria hitanao ny mombanay tsisy miafina aminao fa amin'ny andro fahatelo nandinianay ny fivadian'ny mpanoky zay miaraka ny sakafo taminao mpianaka miaraka ny lehalia taminao ary dia tsy miavina ny fanekeny nampandinitenanay ianao manolona n'ireo fanekena zay fanataonay teo anatrenao andriamanitra ary dia rehefa nandinika ny tenanay zay dia mahatsiao fa sady tsy nahatanteraky ny fanekeny be no manday eo anatrenao andriamanitra amin'ny fomba maro ary zany maharingana ty firenena ity mahatonga fanakana lamina eo amin'ny fiainan'ny vahoaka satria fahatrapindona aminao zay ary ankekiny dia tiamerina aminay ianao hiantona nanafahanao zany vahoakan'ny Israely zany hiala tany Egypte mba hahatonga azahoandray fiainana kanefa ny fiainan'ilay vahoakan'ny Israely efa dia miandrandreo anateanay tany nefitra amin'izay tany efa menao andriamanitra azy azy dia mbola tsy miavina izany fanekenao zany koa le vahoaka ireto sanatria andriamanitra mba tsy anotaka ireo vahoaka eo zay satria efa nataonao ny alany amina farany aminay dia nanorano amin'izany paolaika dia fenoa ny fanahana masina zay aizany mibandina tsara ny antony pasika izay nataonao andriamanitra eo anivony fiangonana sy izao tontolo zao ity tenena Jehova o fa miainy mpandonao amen sonandriamanitra zay tsika tapahoana hijery izay afatra am'fandaran'ny tompo amin'ny androvoany ity anankiray amin'ny fanontaniana napetraka amintsika ny hoe inona mono pasika hoe inona zany pasika zany ary dia manino izy io atao hoe anisany fototra mampandeha ny fiainan'ny biby ny zavatra ioaniny io eo pasika dia ny sakafony pasika ary ndraindray aza ilay fitsangatsanganana no tena homanin'ny olona n'ilay biby isy an'ireny tanita malaza ireny toy an'ilay baka ny aindreny dia nanombotra bolina atao hoe Mesia na ilay fototry ny fijalian'ny Mesia ary irany soratan'izy eo tamin'izany tena hira mambabo manainga an'ilay olona mihitsy ho any amin'izay misy an'andriamanitra ny afaran'ny aleluia ny Mesia ambany korafatiny ao anatin'ny herinandro masina ireo sampana isy apitadiny ao anatin'ny fiangonana zany tsy manomana aleluia tsy manomana concert akakoleae inona ny afaka ary lalaka mipasika azy dia veryolona fa famomarana fitsangatsanganana ny arifa ao amin'ny fiarahamany zany moa mbola miavina kelele hoe latsinainy pasika dia fahamoka vana matao ary efa tena miaraka mitsangatsangana koa
ary dia any izy any maneo izany endriky ny firomonana ahafahany miara-miaina araka izay ilazainy Kristy amin'ny fiainany. Omaly tsika raha fihinana zavatra tena milazaina omaly tao anatin'ny fampianarana dia tsotra. Rehefa tonga tety ambonin'ny tany Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonga nofo dia tsy zaka amin'ireo zaka mivavaka na mpivavaka toy ny Sadoseo sy ny Fariseo toy ireo mpanora tanàna ny fampianarana izay nentin'i Jesosy eo anivon'ny vahoaka ary ilay vahoaka izay nahafoy ny fananany sy ny zavatra rehetra ka nahakaka ny tena tian'Andriamanitra atao ary dia fantatr'izy ireo hoe tia Jesosy Kristy ity ny zanak'Andriamanitra ary dia Andriamanitra no maneho teo amin'ny fiaina izy ireo fa io Jesosy Kristy io no Andriamanitra koa mitondra ny fahotana zao tontolo zao. Hitan'izareo ny fampianarana sy zakan'izareo zao fampianarana zany Jesosy any an-dalana eo any amin'ny sekoly zareo voly hamono hoe hisambotra fotony fa ny hamono ny Jesosy kanefa dia hitantsika ho anatiny fa tsy le fahefa mpanjakana na fahefa-piangonana no nahasamborana ny Jesosy fa Andriamanitra no manolotra azy. Lay Andriamanitra tonga olona no manaiky samborona mba hanome fiainana ho azy zao tontolo zao ary dia ilay mpianatra miaraka nihinana tamin'i Jesosy na hoe Jodasy Iskariota no nivavy teny ka dia nalay vola kolikoly hamadiana raha maro zany no resaka nambara omaly dia lay fanekena nataon'Andriamanitra fanekena hamonjena ny Israely fanekena hamonjena n'izao tontolo zao i Jesosy Kristy ary Jesosy Kristy ny fanekena vaovao izay nataon'Andriamanitra hamonjy izao tontolo zao. Firy no nanao fanekena, firy no mivady fanekena dia tena ngamany hoe mpanao any zasy mivadika fanekena zany dia zany no teneninao eo fa zao tady tsara tao anatin'ny fiangonan'i Jesosy teto Madagasikara misy zavatra maromaro nanaovantsika fanekena. Anisan'ny zavatra nanaovantsika fanekena hainareo tsara maranisy hainareo tsara mpefa faraisana fanasaram-po hainareo tsara faisaka ny zavatra atao amaisana raika atao fiangonana dia naovana fanekena na nanendreny io tendreny anao olomboteny na olombofidy na olona nanoloteny dia misy fanekena avokoa atao na manany olona ve le fanekena io zany a no ahitantsika hoe tsy tena manaraka amin'izany fanekena zany olona ary matetika aza tena mivaky amin'ny fanekena io zany averoteny hoe za tsy mijery amin'ny fanekena hafa fa dia maha-kristianina tsika ihany any fanekena resafa na batisy na fanasan'ny tompo fa rehefa io zany no tsy arahany olona dia sady tsy eny ny feon'Andriamanitra no izay tiany atao no ataona dia apetraka aminao ampianao antiny hoe inona mipaky ino zany mipaky zany dia ny jiosy mamaly azy hoe fetinay fetiny jiosy mipaky dia io le tantarainao le tsika teo amin'ny Exodosy tantarainao amin'ny Exodosy toko faharoa ambin'ny folo hoe fetiny inona no mipaka fetiny jiosy mipaka dia lazainy mazava tsara raha zareo jiosy milaza azy dia lazainy fa teny manambara ilay fandalovana Andriamanitra
andriamanitra mandala ohatran'le rehefa manao 26 juin dia misy an'le filoham-pirenena manao ino manao mijeren'ny andiatrafika rehetrarehetra ka ny paka dia tahak'izay mijery ny olony andriamanitra ka zay tena olony tokoa dia antalovany sy misy loza miaky eo amin'ny fiainany zao atsy ny zavatra farany alohan'ny pasika resahan'ity nambaran'andriamanitra tao anatin'ilay fiombonana tao anatin'ilay mahabava satria zanak'Israely dia babo tany Egypte fatatsika tsara zany rehefa babo tany zareo dia miteny andriamanitra dia mizakitsika teo faneto faharoa folo ray manontolo vakina rehefa tonga any an-trano ianao aza miaka aza mafolo azy vakinao hoe faharoa folo rehefa ho vakinao tsara le teny eo dia zao no lazay ny jinosy milaza azy ny pasika anao izy hoe tasa dia fitsambikina hoe andriamanitra mitsambikina ka tsy mijery ny famotan'ilay mpanomboky ny fidiny izy rehefa nanaraka amin'ny sitraponina inona ny sitrapon'andriamanitra teo fetao raha-pozy na osory raha mitolam-baravara mialy sy ny zavatra rehetra ny tetahaka an'izany araha zany le raha io a dia zanak'ondry ny pasika ny ilazana azy zanak'ondry a volona ka le raha dia atetehan'ny mitolam-baravara talohan'io zany ny vola zao ka amin'ny jiosy ny pasika dia fety manao fety mihitsy ry zareo amin'ny pasika io satria andevo zareo anatin'le any mbola andevo tonga sakany atao hoe andevo fa vo mangirany raha tsangaraina amin'ny roa me folo any dia afaka zareo afaka zao ny zany ary dia tonga firenena indray ny Israely nivoaka ny tany Egypte izany no nambarany pasika amin'ny jiosy ary io paka jiosy io a rehefa vakinao amin'ny teny frantsay dia la paka zay tazany azy paka fa rehefa ao anatin'ny pasika ray anao temiteza vovao dia mahita ndray hoe lay paka rehefa vakina amin'ny zavatra rehetra zay anambarana azy zany ny teny io dia entina mampiditra atsika ao amin'ilay raha ny fanekena vaovao ny raha ny fanekena vaovao io zany ny zavatra tena aseho ao anatin'io ka hoy zao na rehefa manombozy Jesosy ino zanak'ondrin'andriamanitra zay manaisy raha ny fahotako zao tontolo zao ahoana hony Jesosy Kristy ry zareo Jiosy zany a naka pasika izy zanak'ondry atao hoe tsy misy kilevy ary io menaran'ireny sorona sy mpanompo santy aty amin'ny tsikilevy manao sorona isan-karazany hoe manao sorona zareo rehefa amin'ny fotoana ny pasika ka alaina ny zanak'ondry a dia le sorona be a manao fifonana ho an'ilay vahoaka rehetra ka mameka tany tanany eo ambony omby na osy lahy hoe io no mitondra ny famotan'ilay vahoaka dia alefa any amin'ny désert any iny a na any amin'ny tany ay dia hoe afaka ny fahotan'ilay vahoaka fa andriamanitra eto a ao amin'ny toko faharoa ambin'ny folo vakitsika io dia nametaka
mahakasika ny Pasika. Rehefa nivoaka avy tao Egypte tsika ny fanazaka, manao mampiasa finday maneniny io fa tsy hainao mampangovoka azy farafarasa azo entana. Ka mapetraka indray asika tsy mahazo asina finday fa vonoa finday efa misy ato amin'ny tanan'Andriamanitra. Fa eona amin'Andriamanitra ao ianao ary tsy fanarahanao zany efa naovanao ziny an'ilay tompoandriamanitra ao. Ary zany rehefa rehetra zany no atao mizaraka ny tsy fanarahana ozy ny soratra masina enenina izy dia miataony azy ny foana. Ny tenin'Andriamanitra zany eto mampandidy ny anam-pampiarahana Jiosy ny Pasika. Eo anelanelan'ny filetehan'ny masoandro sy ny pisahany ray zay ny anaovana ny Pasika. Apetaka le ranony zanak'omby ary dia manao fety zareo a Jiosy. Hitanareo misy zao folo faharoapolo folo andininy fahaenina amby efapolo. Hitanareo koa nomerito fahasivy andininy faharoapolo folo ary ny filazantsara ka jaona toko fahasivy amby folo andininy fahaenina amby telopolo. Zay ny fankalazana atao amin'ny Jiosy. Tsy maintsy atao ary voalaza ao teteny hoe ataony taranaka rehetra mifandidy manak'izay Pasika. Rehefa maheno zany Jekrisa dia manao Pasika koa izy. Inona ny Pasika ny Jekrisa? Ny Pasika ny Jekrisa dia tahaka n'ilay ataontsika eto Madagasikara mianan-kely tsika indraindray dia milaza hoe anao tombo voahina le dibana be io tombo malagasy tamylaza manana tombo malagasy ny voa le raha fa ny Jiosy ny tombo voa zareo dia tsy miova mihitsy io fa efatra volana Nisanina zany azy ny taona voalohany ary zay ny Pasika. Dia io Pasika Jiosy io ihany no nentina ary io dia akamin'ny andron'ny mpanjaka Ezeka nanaovany azy. Tantara faharoapolo fahatelopolo andininy faharoa hatramin'ny fahatelo. Tantara faharoapolo fahatelopolo andininy faharoa sy ny fahatelo. Ary dia ny fampiarahana zareo io ary dia manao amin'ny manakarivo izy na aiza toerana misy azy. Dia ao amin'ilay testamenta vaovao vatsika dia nanatanteraka ny Pasika Jiosy farany Jesoa. Ary dia manatanteraka ny Pasika io zareo any amin'ny ao testamenta vaovao hitanareo zany. Ka io Jiosy reo dia sady mihinana manangidy, mihinana amin'ny tsy misy masirasira ary le fotoana naovany azy dia afotombo no talata zany amin'ny voalohany amin'ny herinandro farana amin'ny any farany amin'ny herinandro koa ny sabata. Zay ny fanaovana Jiosy azy. Mandritra n'ilay fotoana nampandehanana Pasika zao tsy maintsy tsarovany olona hoe esory masirasira ela rehetra ao anatin'ny fiainanao. Inona ny atao? Olona masirasira ao amin'ny fiainanao. Ao ny soramasina fotoana hoe masirasira ny lompo. Atao inona zany? Masirasira ny fankalana ao anatin'ny fiainana na ao anatin'ny fiombonana ao anatin'ny ankonana na ny fianakaviana azy. Dia misy masirasira ela ao. Ary masirasira ela io fa tsy hafahan'ny olona ahalany zay mangezankeza azy rehetra. Hanana io zany tamin'izany ana mangidy
masirasira tsy misy lavovay zany sy le mofombotsina be karboleta zany sy mena mofobolina mofo menakely sisa reny tsy masirasira bolina fa mokosaina hoanina zany dia mofo tsy misy tsy mampiasa an'ireny dia inona ny tian'izay avina na vo misy zany a zavatra kely a famotana kely tsy ekelinao eo anatean'Andriamanitra dia devoly tonga dia mibotso na masan-gezy be mahafeno tenanao ka mahatonganao tsy ahita an'le tena marina itsy lasa jamba tanteraka ianao ka tsy mahita ny tena marina ary zany mba manakariva no manimba ny fiainan'ny olona ohatra ao anatin'ny zaka sy nyraikarena misy didina petrak'Andriamanitra mazava ina didina petraka vainao sy nyrenao mba ho maroaro anao amin'ny tany zay mety Jehovahandriamanitra ao anao ao amin'Andriamanitra nakiny koa zany raha nay raha koa aiza zay tamota ianao milaza hoe Jesu Kristy fombo famonjea tena matahotra ny Jesu teny amin'ny mahatongotra ka manaiky ny fahefany manaiky anjakany manaiky hotamiany amin'izay atao reta manaiky vetsy mandrakariva tsy tena manaiky an'izany tenenin'ny Jesosy zany fa raha tenenina raha ny tenin'Andriamanitra any zareo mianatra amin'izany maro pastera mianatra amin'izany fa zay tsy mianatra amin'izany tsy mety tena mifanaraka amin'Andriamanitra dia amaky an'ity tenin'Andriamanitra amaky an'ity baiboly ary dia eo ny tena ahitana ny mahampandray atsika ho an'izay nampanapandray telopolo taona roapolo taona mahampandray dimapolo taona andray sertifikara rehefa kelikely za zao mahampandray azy fa ny vakino tokoa ve kelikely no hainao tokoa ve zay ambaran'Andriamanitra amin'ny farafarana ny fiainan'ny afonanao fiainan'ny fianakavinao tena nataotsika ve mandrakariva tsy tena manao an'izany ny olona ary io ny tena maharingana antsika io io ny tena tsy mahatafavoaka ny fiainantsika io na mitomina ho kristiany tsika fa tsy mety miainy itsy niteo hoe jereo ny tenin'Andriamanitra za mako nataony olona be da be je fa tsy mamaky fa rehefa mamaky ianao miasa kolosofo miasa ny maso miasa ny tana ary dia miditra ny anatin'ny fonao teny ka lay teniheninao no lasa aina mamelona anao Jérémie 19:7 fafito sivy folo andininy fahafito io a dia misy tantara mientra atao amin'ny tanàna Jérémie ijery ny fiainan'ny olona ary dia mivavatan'Andriamanitra Jérémie mba handraisan'ilay olona natao hoe fiainana sy fiadana dia io no ampiasaina ho amin'ny taka ahatonga an'ilay vahoaka zay mijaly hanana natao hoe abrabaka hanana n'ilay fitoriny lay fahatikiny lay fiainana ary io no naseho an'i Jesosy rehefa nanao mikasika takana izy miaraka tamin'ny mpianatra tamin'ilay olona nirana dia jolotsara ny atao tamin'ilay olona nirana io rehefa nirana ny olona aiza dia olona natany aiza ny anaovantsika tasy iarahana aminao dia manilaka azy sao mandiana ny mizany dia miaika ilay olona nandeha tany ary rehefa tonga tany dia nitenenina ilay tompon'ilay tany atsy ny tompo nanao an'io tasy dia niaraka nanomana avy tany ilay olona tsisy fisarasarana ary dia io fiainana ambaran'i Jesosy io a no tiana hidirantsika amin'ny atao hoe pasika
lay Mesy na ilay voaositra izy no Kristy ositsika tamin'ny faratapony ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny tonga tesotsika Jeso lay zanak'Andriamanitra faratapo ilay tomban'Andriamanitra tonga olombelona ny fampizarany maka sy ny masika tamin'ireo mpianana io lay zany hoe laha tomban'Andriamanitra efa akyela ny zanak'olombelona mba te hianaka ao anatin'ny fahafana te hianaka ao amin'ny atao hoe fahafenon-kery sy fahafenon-piaina zany no atao hoe fiarana fahafenon-kery sy fahafenon-piaina zany hoe rakitra amin'le fahasoavan'Andriamanitra ny fiainan'ireo olona ka ela ny olona ny nanireny zany fanorinana ny olona fa Andriamanitra mametaka fitsipika mazava ka izay rehetra manaraka ny fitsipika omen'Andriamanitra no tonga zanak'Andriamanitra zany no lazanan'ireo mpianatry Jesosy hoe disiply na olona manaraka ny fitsipim-piainana fitsipim-pamonjena fitsipika ahafanan'eo fiainany fitiavana sy ny faratapo ny fitiavana zany no ambaran'Andriamanitra ao amin'ilay tezera zay ary dia io no ambaran'Andriamanitra rehefa anatanteraka ny Pasika izy alan'Andriamanitra rehefa hotana ao amin'ity zanak'olombelona ity na jiosy izy na jenisy ahafahan'Andriamanitra ny fahotana sahaka amin'ilay tany Egypte tamin'Andriamanitra manao fampianarana mantsy le fifidianan'Andriamanitra ny Israely dia tamin'ile fifidianany Israely io a dia zao ny fampianarana naseho andreo rehefa nisy olona natohitra nanao vinina ny sitrapon'Andriamanitra dia piteran'Andriamanitra sy aringan'Andriamanitra izy zay le firenena natao hoe Egyptianina fanahany Egypta zany dia misy olona mihevitra ny tena no mahalahy mihevitra ny tena no mahay mihevitra ny tena no ambon'olona rehetra ka mananaka ny tena no Andriamanitra Farao era zany lazay ny Egypte Farao no Andriamanitra satria le raha dia Andriamanitra ny Egyptianina ka raha ny tena Andriamanitra hoe vozana mandeha zazyoloko dia nanonja izany ty Farao ty ka nasehon'Andriamanitra fa mampianatra mahay izy Andriamanitra ny mampianatra faratapony ka mifaiza ity fanao fitanerasira sy fanao tsinotsinona ity ary dia hitareo nanjoany lahanatorena ny Egypte hatramin'ny lahatoany Fiompy fa maty tao anatin'ny fandalovana fa zanak'Israely io fa mitsamikina zany ny Pasika zany Pasika zany tean'Andriamanitra ho zaraina aminao mety veanao anarany masirasira rehetra ao anatin'ny tokatrano misy anao ao masirasira ny loko masirasira ny tsy fitiavana masirasira ny fangalana masirasira ny fitenenany ratsy ny zavatra maty misy olona zao manomana Pasika karaha fatokana ny manany Pasika Ele talia toko grotesco possam vedere notau sakit sensisa sanke na umanan fare na pus asai na demanda dia na manu ne fuma di sumasana zanno sai na demanda tu ko was we yule fuma luto na ore va punto na demanda e atuka diuvu sasan ali niran zanapur denran Yesus Kristus manasa semana diuvu e fare sama ni pas Kristian awon tapan faku
Jesy Kristy nanorinazy ary io fiarahana sakafo sy mihinana mofo io miarahan'izy ireo naseho ka ny paska ao atsika dia isan'andro eo amin'ny fiainana fa voavoany Kristy paska ao atsika indre maneka nahafatesan'ny Jesosy teo amin'ny azy fijaliana voaongo ny tompotra aman-tanana fomba fahakany ataony mamonon'omby tsisy tombotra itsipaka akany lavaka sy namotra izy izy mila gasy tsy tombotra itsipaka sy tanana andamo diakiny malagasy hoe zovy ao amin'ny fiainatsika zany tsy misy na olona anankiray ary afaka mahavonjy ny tena na iray azy izao zany romanina rehefa nanompa avokoa izy rehetra fa tsy misy menika ny anana ny vonina isan'andriamanitra efa mafakorontiazina voalohany ianao fa dina ny fahavalo koa anao dia mahita an'izany hoe ilay olona kay tsy afaka mankalaza tsy afaka manoromay zazy an'andriamanitra nefa tsy mety mionika hiaiky ny fahasoa tsy mety miaiky ny fahasoa amanamarina ny tena ny manakariva no ataon'ny olona noho izany rehefa tsy mety mijery ny paska entin'ny Jesosy io anao lay fahafatesany Jesosy eo amin'ny azy fijaliana io anao dia tsy afaka zao zany atao hoe fiadanana omen'andriamanitra tsika zany mihitsy ny finoana any Jesosy Kristy izay natomboka zareo tany amin'ny atao hoe fanambaran'olonanike aminy tany taona 523 nanomboka tamin'izany fanekenanike aminy zany noho ny nahatongan'ny Kristiany tena tara fa tena zava-dehibe ny paska ary dia nankalazana hatramin'izao hany amin'ny fanekenanike aminy zany nametrahana ny data ny paska Kristiany ankehitriny ary asaina ankalazaytsika tsy hoe rehefa nankalaza paska dia mitora koa dia rovana izy mampalaza fiaina amin'io zao ny paska manao bizinesa izy bizinesa ny paska dia manao mamira-pira zay zao toy zao bœuf de Pâques gâteau sy ny sisa fa tsy tsarony intsony ilay fijaliana sy ilay fahafatesan'ny Kristy ka ny paska ny azo dia fahafatesan'ny Kristy nandevenana azy ary mitsangana ny tamaty zany no miafina ao amin'ny paska ary zay ny tena mahazava-dehibe ny paska amintsika raha manao paska zany ny kristiana dia mijery ilay fijalian'ny Kristy izy mahatsiaro an'ilay fijalian'ny Kristy izy ka tsy hoe mitomany izy satria voakapoka Kristy fa mitomany izy satria tsarony fa mpanona izy misy tsy mendrika ataony misy karazana fahazalana be da be ao anatin'ny fiainany ka tsy maintsy ekeny eo anatsian'andriamanitra ary rehefa miaika ny fahasoa io izy dia azo anka ny fanavotana nataon'i Jesosy Kristy ry hafa zay no mahatonga ireo evangelista rehetrarehetra ry Matio ry Marka ry Luka milaza fa ny paska izay ifamatoran'ny fiainan'andriamanitra amin'ny datony tetỳ-tany ny arivan'ilay alakamisy dia nanao fandraisana zareo amin'ny hafatsara io anao an'izany tsy ahatsiaro zany raha zao natoko fahatelo ambin'ny folo andriny voalohany sy ny faharoa ambin'ny folo
evangelista reo dia Matio, Marka, Iuda, John dia samy milaza avokoa anio atao hoe Pasio hamameraka tsara fa tsy ilay fahefana tety ambony tany akory na hafaty Jeso fa Jeso manolotra ny tena, Jeso manolotra ny aina, Jeso manolotra fiainana ho an'izao tontolo izao zay sy manolotra ity. Ka izay rehetra manaiky izany fanavotan'izany dia mandray atao hoe fiainana mandrazay. Jaona 9:20 afiditra kompletariny tsara ny Jeso mihitsy ireo mpianatra eo nahita ny famadian'ny olona amin'ny Jeso. Kanefa io famadiana nataon'ny olona dia hitantsika eto natao Petera ao anatin'io Petera. Ka rehefa natao ity Paska ity dia nahatonga fibebahana ho an'ny Petera rehefa natao ny fitsarana an'iny Jeso. Na dia nandahany Jeso intelo dia nivedoka tamin'ny ranomasina ny fona hananaiky ny fahafolona. Ozy ny olona hoe vasoka zany natao voavody any satria nahoana vasoka dia tena hoe Kristy namadika olo marina nanapaka raha marina fa ina natao vodaso lasy izy nanapy teny ianao zany na mantsara ny fahadosinao sy ny heliko ao ny fanotanao ny efitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra sy nenina ho any amin'ny famonotena no sain'Andriamanitra atao fa nenina ho amin'ny fibebahana. Inona moa? Nenina ho amin'ny fibebahana. Ary zany no rasanantsika hany Paska resahana tamintsika ny hoan'ity dia hoe Paska handalova'ilay anjely handringana any resahana tamintsika ny hoany mandringana izay rehetra manomika ny sitrapon'Andriamanitra ho anjely iny fa izay naharaka sy natatoa dia nitsambikanana Pasaka. Ny zavatra faharoa resahana tao dia hoe Paska dia ilay fandalovan'ny zanak'olon'Andriamanitra na ny zanak'olo tsy misy kilero ilay atao hoe zanak'olona Paska. Ary dia niaraka ny ilana sy ny sotro ireo vahoaka voavonjy. Ny Paska dia lazaina fa fety ahatsiarovana indrindra ny fivoarana tany Egypte. Ka vanandro nahatoavan'i Jeso olona ny Paska dia fandronan Jeso Kristy ny tena nomboana teo amin'ny azo fijaliana ka maty nalevina nefa nitsangana tamin'ny maty resy ny tasaka resy ny fahafatesana zany ny Paska tiany Jeso iainanao. Paska mandresy ny fahafatesana ireo karazam-pahafatesana rehetra izay hitanao mandroa fiainany zanak'olombelona dia resy ny Paska nataon'i Jeso Kristy io. Ka ireo rehetra mahatsiaka fakoly osa marary sy manan-kitafy sy manan-kohanina mahana fadiran-ovana ho an'izany indrindra koa nahatoavan'i Jeso Kristy. Ho anao izay nomeny Jeso fahasoavana manokana mety manamboly ianao manankareny ianao sy ny sisa ny Paska omeny Jeso anao dia ahatsiarovanao tena fa ireo zavatra rehetrarehetra fahasoavana omeny Jeso ireo dia tsy anao fa anazy Andriamanitra ka manana iraka fanaovananao izay nomena fahasoavana izy anaovanao iny ireo zavatra omeny Jeso anao ireo ireo fahasoavana beza be omeny Jeso anao ireo ataonao iny lazaina hoe mahatra dia eo aminareo nandakay fa rehefa omena fahasoavana ianao anaovanao iny reny firy mono manangavana isan-karazany ka rehefa ao anatin'ireny zavatra atao an'ireny
lama miazo fijaliana ihany no afahanao miaka avy tena tena miazo fijaliana zay manamara hoe miavana amin'Andriamanitra ka ilay Andriamanitra miditra ato anatin'ny fiainako manovaka azon'Andriamanitra atao zany ary azo fampiarahana ny fiainatsika ary dia izany asa fampiarahan'Andriamanitra ho atsika zany tamin'ny alalan'ny zanaka no mitarika atsika hibanjo amin'ny lalany azo fijaliana sy ny azo fijalian'i Kristy hiarahantsika mihinana ny Pasika raha ambitso dia mio tsara ny tenanao any amin'izay misy ianao mandry ny tena tsara ao amin'ny antonanareo dada mama zanaka firaitaponina raha mpivady ianao a tara mivady reny ianao dia zao ny fanomihantena tota le vady mantsy a dia tsara raha aman-dreny firaitaponina no vady io ny andraikiteo vady raha aman-dreny izy karaha nanao tsinitsinina le vady ianao mandry ny tena tsara raha aman-dreny ianao le vady firaitaponina aminao koa le vady rehefa lasa mitokantrano zay moanareo manana tsy ambaratelo ho an'le mivady zany ka manehatsika nyty Pasika ity ianao eo anaten'i Jesosy Kristy zay miantso ny fidy atsika eo anaten'i Jesosy Kristy ilay nanolotra ny ainy ho atsika teo amin'ny azo fijaliana sy fahavelomana ianao satria tanteraka Jesosy ny fanavotana tanteraka Jesosy ny Pasika fa voavony Kristy raha raisinao zany afaka ianao tsisy zavatra mangejanao zany ary afaka manohitra sy mandrava manodana manjera manangana fiainana vaovao ao ny Jesosy Kristy ianao raha mety ianao miaraka mandeha aminao ody any an-tranonao any koa Jesosy Kristy hampioly azo feno ny fiainanao sy ny tenanao io le lazay ary amin'ny famaranana hoe fana dia misasa sira azo azy ianao hamana lavelona betsaka hanadiovana anao mierikao dia ola voasoratra eo anatrehan'Andriamanitra ihany rehefa tsy tena mifitika ny Jesosy Kristy eo amin'ny fiaina ianao na ho ampiasainao voalala ny karazana fidiovana rehetra karazan-tsavony mampadio rehetra tsy adio mihitsy ianao fa ny fanadiovana anao dia ny fanekena tsotra fa izy ny zanafon'Andriamanitra zay manaisika ny fahotana zao lay fomba mety ataonao fikaranao fomba betsaka ianao va elanao amin'ny fomba ratsinao io misy io zao zaka sigana zaka toko zaka fizangajangana zaka fomba marobe zay ainany amin'ny fiaina fomba eto Jesosy Kristy eto votsika dia mametaka fanontaniana mazava takana teo tamin'ilay zamba sy aminao ao no rehefa tenao tamin'ilay zamba inona moa no tianao ataoko izany nantanina izany le zamba izasy ianao manana zay aretina eto manana fomba fiaina tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay entinao eto apetaka Andriamanitra mazava mitsika ty fanontaniana ty melohany andraisanao Pasika fandraisana fanasaniny koa inona moa no tiany Jesosy inona no tianao ataoko aminao i Jesosy ahoana i Jesosy amintsika inona no tianao ataoko aminao
voly Kristy manandramanitra hoe Yesu Kristy tompo eto anatrianao zay inona no tsy efa nataonao Andriamanitra mba hahatonga anay ho tafiditra ao amin'ny famonjena hahatonga anay ahiazona ny famonjena inona moa no tsy efa nataonao taminay saingy misy tompo reto eto anatrianao reto olona zaka mivavaka reto tonga eto anatrianao reto zahay rehetra tsy misy marina na delay aza efa nanao ratsy teo anatrianao zay ireo mivavaka olona tsirairay azy na zany ratsy nataona izany ka ekena eo anatrianao iainao aza Jesosy Kristy dia efa foinao hanavotana anay ny tenanao aza dia nomenao vakivakiana sopotena teo amin'ny azo fijaliana fitiavana ve mihoatran'izany Andriamanitra tsy raha rahinay fo zany rehetrarehetra zany manoloana n'izay heverinay fa tsara sy lahara-pahamelo ny fiainanay tombo mamirafo aminay tombo mamela heloka tombo aza ely anao ny aminao tena tapa-kevitra zay fa mahatongo mba azonay fiainana mandrakizay fiainan'ny Paska dia ny fiainan'ny mpandresy hamandringana ny ratsy rehetra zay fahavalonao Andriamanitra ao aminao Jesosy Kristy ilay Mesia ilay ran'Andriamanitra ianao rery ihany mitondrony ny tenin'Andriamanitra ianao rery ihany no fahenen'Andriamanitra tonga nofo izay tsy maintsy raisy ho fiainana manokatra ny fonay izay dia koa andray ianao raisy zay fa tsy mahatananao tsy maintsy raisinay ianao mba ho velona ty anatinay hiasa ty anatinay hanangana fiainana vaovao hanomeanay fiainana vaovao araka ny sitraponao saotra Jesosy Kristy tompo amen